Ivatsika vaovao hafa isika ao anatin'ny tontolon'ny fanodinana sakafo indray kosa raha moa sakafo anisan'ny mitondra fahasalamana moa ny soja noho ireo otrik'aina maro hita ao anatiny. Sarotra andrahoina nefa ity akora iray ity ary tsy mampazoto ny maro ny mihinana azy amin'izao. Mba hanomezana fahafaham-po ireo liana amin'ny fandrahoina sakafo ary dia nisy ny fiofanana mahakasika ny fanodinana ny soja. Fandrakotondrasimba sy mamy rasoanaivo. Ho fanomezana fahafaham-po an'ireo liana amin'ny fandrahoina sakafo, indrindra ireo renim-pianakaviana dia nosafidian'ity mpampianatra manokana amin'ny fanodinana sakafo ity ny fampiofanana momba ny fanodinana soja. Izany dia mba hampianarana ny olona hahay mikarakara ny soja mba ho isan'ny sakafo azo hohanina tsara sy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny fanodinana azy ho lasa ronono, mayonnaise, yaourt. Ny anay aloha zany tena marina be dia be ny module, be dia be ny module ato aminay. Misy hoe filièrana ronono, filière fa ity zany soja moa no dongana ka le izy le hoe fanomezana fahafaham-pon'ny olona mihitsy zany mba ahay anodina ny soja ho transformena zany satria ny soja mba zava-be fa soja tsy ho masaka mihitsy raha ohatsy andrahoina fotsiny dia tsara hoe transformena zany izy dia zay no tonga anay nadana tsara azy. Bebe ny fahasalamana azo amin'ny soja, anisan'izany ohatra hoe mahazo be dia be ny vitamine ao anatin'ny soja zany. Ny anankiray koa ny soja zany anisan'ny be hery indrindra, be calorie be zany ny soja ao anatiny. Ary izy manampy amin'ny fitsaboana ohatra hoe rhumatisme, ohatra hoe ny cancer, zava-totra an'izany zany, maromaro le zavatra. Ny soja dia azo atao sakafo tsara ary maro ireo tombontsoa azo avy aminy, saingy ilaina fahaizana ny fikarakarana azy mba hampazoto homana ny tsirairay. Iray andro ny fampiofanana ka mizara roa izany, dia nampahany voalohany nanaovana ny teoria, ny tampany faharoa kosa ny fampiarana. 5 teo ireo tonga niatrika izany ary saika ren'ny mpianakaviana avokoa. Ho an'ity mpampianatra manodina sakafo ity dia tsy voafetra ho soja ihany no mampiofanana ireo liana amin'ny fandrahoina sakafo, fa tamin'ity dia ny soja no safidian'izy ireo.